Andian-jatovo misy 140 mianadahy voalaza efa voasambotra any amin'ny mpitandro filaminana amin'izao izay vehivavy no iray amin'izy ireo. Araka ny fantatra dia nanakorotana sy nanakotaba tao amin'ny kermesy n'Eglise Katolika Tsaramandroso izy ireo ny alahady alina lasa teo izay nitondra fitaovam-piadiana ihany koa. Vokatra izany dia nisy ny fampiatsoana ny sefokotany Rotonta avy amin'ny fokotany Mahavoky tao amin'ny Bron district noho ny feo mandeha fa avy amin'ny fokotany Mahavoky sy Tsararano ireo andian-jatovo nanao hetsika ireo. Kanefa dia manao antsoavo zany sa amin'ny fitaizana zaza dia samy manara-maso ny zanaka anazy amin'izay zavatra na misy zavatra any amin'ny famiditra na karakory dia izay angamba engaviko amin'ny ray aman-dreny mba tsy hisiany izay zavatra basa ray somboava raha misy moa tratra na zanakinizy izy na zanakinizy izy iny moa zavatra azo atao rehefa tratra zay dia tratra rehefa nilaza nefa ny sefokotany fa tsy avy amin'ny fokotany Mahavoky ireo andian-jatovo nanao fanakorontanana ireo. Misy rotarotaka kely tany amin'ny faritra amin'ny lalan'ny vila Tsararano dia hoe Mahavoky avaratra dia ohatra andany fanahy za zany mahasy fokotany akay hoe isake zavatra mandalo dia Mahavoky avaratra dia miala tsiny tompoko tsy mba hifandoto amin'ny zavatra tsy maropototra raha misy le tratranareo aloha dia tsisy zavatra fandana raha ohatra ka misy tratrany ka izay zavatra mampiaina aketo amin'ny télé ka izay zavatra mandalo zany dia Mahavoky avaratra isaka Mahavoky ka nefa faritra aminareo ziavy amin'ny teny io ziavy foana no manao ny zavatra io dia apitikandreo amin'ny fokotany hafa ka eto aho zany mba samby heritreritra zavatra misy tsy lazan'olo lainga fotsiny na ireny tanora reny dia tsara fantatra tanora reny dia efa fantatra na alekôly na ny mpisomandro any dia efa mahay mandainga izy reny mahay mavandy satria amin'izay tsy voaroiroy mpifaritra misy anazy ka izany ilazako amintsika samy mpitondra fokotany na amin'ny faritra misy atsika mba tsy ilazany zaza reny lainga foana. Raha misy moatratra mikasika zavatra zany dia tazomy le olona dia amin'izay izy miteny dia azonareo antsovana zay se fokotany hoe ay olona zazamboaka aminareo hoe azo antsovana koa ray aman-dreny zaza. Miantso ny mpitandro filaminana ny vahoaka ty Mahavoky amin'ireo andian-jatovo izay mirongo fiadiana manao asa fanakorontanana sahady mba handraisana izy ireo fepetra. Araka ny fanangonam-baovao hatrany dia efa tolotra ny fitsarana tsy ho ela ireo andian-jatovo voasambotra ireo.